zakamiazava mitsangana ianao iza. Ivavaka isika rehetra tompoko. Izany indrindra tokoa Jesosy ny fahamarinana eo amin'ny fiainanay. Fa raha lavitra anao zahay dia mahantra na dia manana ny zavatra rehetra amin'ny nofo azy, satria zavatra mbola ho levona sy ho rava, ho lanin'ny kalalao izany zavatra ifikirana eto amin'ity tany ity izany. Fa izay manana anao kosa ny manana ny lova maharitra mandrakizay, homenao anay izany, atolotra ao anay izany. Ko ampio zahay mba tsy ho avezivezin'ny Satana ny fonay sy ny sainay, fa ampio zahay hibanjina hatrany izany fahasoavana atolotra ao anay izany. Amin'ity anio ity zahay raha nitaominao tonga eto amin'ity toerana ity, dia fantatray fa ny fitiavanao koa no nitaomanao anay eto. Ary irinay Tompo mba tsy ho fotoana mandalo fotsiny ihany na fahazarana, fa tena handraisanay ny teninao izay fiainana, manome fanantenana velona, manome ny fahazavana rehetra amin'ny zavatra izay tsy takatra ny sainay. Koa dia mampianaranay Tompo, araka ny fombanao fa mihaino izahay. Dia amin'ny anaranao mavony Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Ny ten'Andriamanitra anjarantsika amin'ity andro anio ity Alahady 10 manaraka ny Trinité ity dia hitantsika ao amin'ny Lioka toko 7:20 ny 1:7 ka hatramin'ny 9:7. Filazantsara araka ny Lioka toko 7:20 dia ny 1:7 ka hatramin'ny 9:7. Rehefa hita izany dia toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nanakaiky Jesosy ka nahita ny tanàna dia nitomany azy ka nanao hoe: raha mba nahafantatra mantsy ianao na dia amin'ity andro ity aza izay momba ny fiadanana, fa ankehitriny miafina amin'ny masonao izany. Fa ho avy aminao ny andro izay hananganan'ny fahavalonao tovitany manodidina anao, dia hanemotra anao izy ka hanidy anao manodidina, ary hamongotra anao hatramin'ny tany mba mizanaka ao anatinao, ka tsy havelany hisy vato mifanongoa eo aminao, ho valiny tsy nahafantaranao ny andro namanginanao. Ary niditra teo an-kianjan'ny tempoly Jesosy dia nandroaka izay nivarotra, ka nanao taminy hoe: efa voasoratra hoe, ny tranoko dia trano fivavahana, fa ianareo kosa manao azy ho zohy fiheren-jiolahy. Ary nampianatra isan'andro teo an-kianjan'ny tempoly izy, fa ny loham-pisorona sy ny mpanorandalàna ary ny olona nitady hahafaty azy, nefa tsy hita an'izay ataony satria ny vahoaka rehetra nazoto dia nazoto ny haino azy. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny anombohan'ny perikopantsika ny teny eto dia zavatra mampieritreritra indrindra amin'ity perikopantsika androany ity, dia Jesosy mitomany. Jesosy mitomany mijery ny tanànan'i Jerosalema satria niakatra amin'izany tanàna izany izy. Tsy ny haratsy ny tanàna, ny endriky ny trano, tsy ny haratsy ny lalana mamakivaky ny tanàna, tsy ny zavatra hitany manodidina eo amin'ny momba ny zava-misy eo amin'ny tanàna no mampitomany an'i Jesosy. Fa izay mampitomany azy dia lazainy manaraka eo ny amin'ny toetra ny olona izay tsy miraharaha mihitsy, ny amin'ny asa-pamonjena izay ambarany, ny asa-pamonjena izay entiny atolony ho an'ny olona rehetra, ka dia miaina toy ny olona tsy manana an'Andriamanitra, tsy manam-piadanana ny olona, kanefa ilay tompony fiadanana no tonga mamangy azy. Raha eto amin'ity tempoly ity isika, dia mandinika antsika koa ny Tompo. Mijery anao izy, mandinika ny fonao izy, mahalala ny eritreritritsika tsirairay ny Andriamanitra.
Tsy mila olona hanambarany ao am-pontsika izy fa fantany. Sao mitomany ny tompo mijery anao. Sao mitomany koa Jesosy mijery anao zay tsy anday raha ny tenin'Andriamanitra, tsy asany tenin'Andriamanitra, mihainy ny tenin'Andriamanitra nefa tsy andairan'izany tenin'Andriamanitra zany, tsy misy fiovana. Izany ny fiainan'ny zanak'Israely toy ny isan'andro ihany. Tsy miraharaha an'Andriamanitra izy ka dia mitomany ny tompo. Malahelo izy. Raha mba fantatrao mantsy izy ny andro an'io zay anambaran'Andriamanitra amintsika ny amin'ny fiadanany. Maro ny zavatra hiazakazahan'ny olona amin'ity fiainana ity. Maro ny zavatra andanian'ny olona ny hareny, ny heriny, ny fahaizany, ny fahalalany amin'ny zavatra nyity tany ity. Nefa io ambaran' Jesosy mazava tsara eto, ho rava zany. Tsisy hitoetra zany, tsisy vato hifanongoa ho iny tenin'Andriamanitra eto, na dia iray azy amin'ny fotoana anankiray. Ka na manangana trano tahaka an'inona, mafy tahaka an'inona tsika, mafy orona tahaka an'inona isika, ho rava avokoa zany rehetrarehetra zany. Tsy io no mitondra fiadanana, tsy io no fanantenana zay anankinana amin'ny fiainantsika. Hilaozana daholo ireny amin'ny fotoan'andro anankiray. Tsy misy na dia iray aza hoy ny tenin'Andriamanitra hahatondra zavatra miala amin'ity tany ity isika raha tonga ny fotoan'andro. Fa tahaka isika izay tonga tetỳ an-tany tsy mitondra na inona na inona, dia miala eto koa tsy hahatondra na inona na inona. Kanefa hamantana makaiza amin'ny farany, aiza ny fanantenantsika rehetra. Eto amin'ity teksta anjarantsika androany ity dia te hampahatsiaro antsika ny tompo ny mahasarobidy anao eo aminy. Ny mahasarobidy ny fiainantsika eo anatrehan'Andriamanitra. Ny zavatra misy eto tsy tantara noforonina na namboarina nolazana ny soratra masina eto, fa zava-misy ny amin'i Jesosy miditra ao amin'ny tempoly. Dia mahita ny olona mpanao bizinesa rehetrarehetra manao mampitombo ny tombom-barotra ataony, hanana ny tombom-barotra be amin'ny varotra ataony eo amin'ny tempoly. Mivarotra ny osy aman'ondry sy ny sisa, hoentina eo amin'ny tempoly izy ireo hanaovany ny raharahany manokana. Fa tsy mieritreritra ny amin'Andriamanitra izy ka nahatezitra an' Jesosy manao hoe miala teto ianareo, ento ny fanananareo. Fa nitranoko hoy ny tompo, hoy Jesosy, dia tsy natao ho fierenjiolahy io, fa natao hivavahana. Tempolintsika tokoa izay hivavahantsika ity dia natao hivavahana ity, fa tsy natao hahazoana tombom-barotra ho amin'ny fiainantsika, hahasoany fiainantsika. Fa izay rehetra ataontsika ato na inona ataontsika eto dia entintsika ho ampandrosoana ny filazantsara an'Andriamanitra. Fa tamin'ny zavatra misy izay ataony lazain'i Jesosy eto amin'ity fotoan'andro ity, tsy mba zavatra hoentina hampandroso ny asan'Andriamanitra no ataon'ny reto olona reto, fa varotra ho an'ny tenany manokana. Ka lasa toeram-pivarotana ny tempolin'Andriamanitra. Halan'Andriamanitra ny zavatra natao amin'izany tempoly izany. Satria ny mpandainga sy ny mpamitaka sy ny mpanao risoriso rehetrarehetra mikaroka zavatsoa dia ao amin'ny ny tempoly no ampiasainy hanatanterahana an'izany. Fa isika izay tonga eto izao, araka ny voalaza teo, sarobidy amin'Andriamanitra ny fiainantsika. Raha miteny no resaka ny tempoly ny soratra masina, dia tsy ity tempoly hita maso ity izay mbola ho rava ity ihany. Fa ambaran'ny Paoly Apôstôly mazava tsara rehefa milaza azy izy ary amin'ny Korintiana 1:7-9, dia milaza izy hoe tsy fantatrareo fa ianareo no tempolin'Andriamanitra. Ianao no tempolin'Andriamanitra. Isika no tempolin'Andriamanitra. Toetra manahoana no hitan'Andriamanitra ao anatintsika?
toetra manahoana no tazan'Andriamanitra ao anatin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro, ampiasantsika ny tenantsika. Sao dia miantso hoe tompoko isika, na hoe tempolin'Andriamanitra ity, tempolin'Andriamanitra ity, tempolin'Andriamanitra ity. Kanefa izay ataontsika mifanohitra amin'izany mahatempolin'Andriamanitra izany. Jereo tsara ny tenin'Andriamanitra vakiana teo tamin'ny Jeremia, raha tadiditsika tsara izay voalaza ny amin'ny Jeremia teo. Fa Jeremia dia milaza mazava tsara izy amin'ny hafatra nampitondrain'Andriamanitra hoe aza matoky ny teny laingany amin'ny hoe tempolin'i Jehova, tempolin'i Jehova, tempolin'i Jehova ity. Aza manao fotsiny ny tenanao hoe tempolin'Andriamanitra aho. Kanefa tsy manao sitrapon'Andriamanitra, zany mahatonga azy hoe lainga. Raha ohatra isika mieritreritra fa hoe tempolin'Andriamanitra nefa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra, dia mandainga isika. Fa izay tadiavin'Andriamanitra dia lazainy Jeremia eo fa raha ataonareo mahitsy ny lalanareo sy ny ataonareo, ka mitsara marina ny adin'olona amin'ny namany ianareo, tsy mampahoro ny vahiny ianareo, tsy mampahoro ny kamboty ianareo, tsy mampahoro ny mpitondra tena ianareo, na mandatsaka raha marina ianareo amin'ity tany ity, sady tsy manaraka Andriamanitra hafa, dia izany no sitrako i Andriamanitra. Zavatra tadiavin'Andriamanitra indrindra amintsika ny fandehanana amin'ny fahamasinany. Raha Andriamanitra ivavahantsika no masina, ny fiainantsika koa dia tokony ho masina tahaka azy, fa tsy ho fiereny ny toetra ratsy ao anatintsika ao. Tsy sitraka Andriamanitra ny fiainantsika hitoeran'ny faharatsiana, ny lainga, ny kolikoly, ny fankahalana, ny fialonana, ny fitiavantena, ny fijangajangana, ny fankalam-badin'olona sy ny sisa. Tsy sitraka Andriamanitra izany. Raha izany no ao anatin'ny fotsika ao. Kanefa isika milaza fa tempolin'Andriamanitra. Mampitomany an' Jesosy izany. Mitomany ny tompo raha mahita ny tempoly ataontsika fierenjiolahy, fa ity ivelany dia toy ny tempoly, toy ny hoe fivavahana tokoa. Mananatra tsika ny tenin'Andriamanitra, mananatra tsika Jesosy ny andro ny atao hoe ny amin'ny fiangonana, ny fotoanany atao hoe aorinan'ny Trinité, dia fitaizana ny fiangonana tena hiaina sy hivelona ny tenin'Andriamanitra, hoe ahoana ny fiainako ny tenin'Andriamanitra. Ary dia izany no apetraka eto amin'ity andro anio ity, ny hananantsika fiainan'ny fahamasinana, fiainan'ny fahamarinana. Manana anjara lehibe ianao tonga eto androany, fitiavan'Andriamanitra anao izany. Fitiavan'Andriamanitra anao izany. Tian'Andriamanitra ianao tsy ho tahaka an'izao tontolo izao, mampitomany azy ivelany ery koa. Fa tiany ianao hanana ny toeran'ny fahamasinana tanteraka, hiaina amin'ny fahamarinan'Andriamanitra tanteraka. Izany ny tadiavin'Andriamanitra aminao amin'ity andro ity. Anjara hoentinao mody izany, fa tsy handeha ho tahaka ny nahatongavanao teto, po tsy nisy ninona dia mody koa ianao tsy hisy ninona entinao nody, fa ianao mody dia ho tsapanao hoe tempolin'Andriamanitra marina aho, dia hiaina ny fahamarinan'Andriamanitra ny fiainako, hiaina amin'ny fahamasinan'Andriamanitra ny fiainako, hiaina ho hita eo amin'ny fiainako ny fahamasinan'Andriamanitra, dia ho sahy hijoro hanambara amin'ny fiainantsika, amin'ny asantsika, amin'ny ataontsika ny voninahitr'Andriamanitra. Ny olona tempolin'Andriamanitra marina sy hiasany ny fanahy masina marina dia tsy mba mangina izy na hampanginina azy. Fa jereo reto vahoaka izay nanaraka an' Jesosy reto, ny antsoantso nanome voninahitra an'Andriamanitra, kanefa olona mahalala tsara ny soratra masina dia ny mpisorona, ny loholona ao amin'ny tempoly, ny mpanora-dalàna ao amin'ny tempoly no mandrara hoe hampangino ireo vahoakanao ireo. Dia hoy Jesosy hoe raha mangina ireo dia ny vato no hiantsoantso. Raha mangina ianao, tsy miteny ianao, aza mieritreritra ianao fa hoe ho foana ny tenin'Andriamanitra, tsy ariavana. Fa tian'Andriamanitra ianao mihitsy
no hiteniny avy eo am-ponao ny fanananao an'Andriamanitra hoe manana Andriamanitra velona aho, tsy matahotra aho, tsy menatra aho. Zany ny tadiavan'Andriamanitra amintsika satria tsy fanahy sarokenatra, tsy fanahy ny fenon'ny fahatahorana, tsy fanahy ny kanosa no natafiny antsika, fa fanahy mahery sy fitiavana manana fahasahiana. Tsy menatra n'izao tontolo izao. Izao tontolo izao tsy menatra ny fahadalany ataony retseroa. Tsy menatra mihitsy izao tontolo izao. Maneho ny faharatsiny, ny hadalany rehetrarehetra. Indraindray koa zany zanak'Andriamanitra dia lasa makatahaka ny fanaon'ireny olona reny. Fa tsy hita n'ilay fahatsarana izay ato amin'Andriamanitra izay ho toerany. Ny devoly mamitaka araka ny hirantsika mamitaka mihitsy izao tontolo izao. Tena mamitaka fa tsy mba manao saritsary-pitaka fa tena mamitaka izy. Indray andro mba nandiny ny tenako ihany fa raha mitory teny ato hoe tsy za akory ny tena tanteraka sy lavorary fa indray andro nandiny nijery ny telefonako indray mandeha dia nandiny tsy tamin'izay nandiny tena fa tsy hoe mialohan'ny andeha hijereko ny telefona mandiny tena fa nandiny ny hijery zavatra amin'ny telefona dia misy zavatra mahaliana be da be aho dia mijery fa gaga aho avy eo nijereko efa adiny ray aho zany a teo foana adiny ray tsy tsaroko hoe adiny ray no nipetrahako teo dia izy ako loza adiny ray ve nijereko zavatra mampimeme anahy teto fotsiny. Mahafinaritra ny saina, mahafinaritra ny nofo, ny zavatra nijereko meme foana adiny ray. Dia ndao mba hanandrana hamaky baiboly adiny ray na hamaky na havita pejy anankiroa mbola nataoko hoe 10 minitra fa mitady hanoaka. Tena mamely ahy, manafika ahy ny devolo izaho. Tsy mahavita adiny ray mamaky baiboly aho fa mahavita adiny ray mijery ny telefonako. Dinionareo ny tenanareo rehefa any an-trano. Raha diso zany lazaiko zany fa zavatra hitako tamiko zany. Ka lazaiko aminareo fa ny devoly tsy mifidy olona ho asiana, ho velesiny amin'ny fitaka. Manao ny zavatra mahafinaritra ny nofo ny tsika izy. Satria fantany fa ao ny fahalementsika. Fa mitandrema ianareo ny ten'Andriamanitra. Fa ny devoly tsy zavatra mampatahotra anao no entiny eo aminao. Tsy zavatra mampahararary ny nofonao no entiny amin'ny tananao. Fa fantany ny fahalemenao alefa amin'ity izy dia variana. Tsy hijery, tsy hitady an'Andriamanitra intsony izy. Fa zavatra ny nofo no hiazakazahany. Miambena ry havana. Aza menatra ny ovavolombelon'ny tompontsika. Tempolin'Andriamanitra ianao. Ka raha tempolin'Andriamanitra marina ianao, monina ao aminao Jesosy, mitoetra ao aminao ny tompo. Izy momba anao, izy mitantana anao, izy manavao anao. Mbola omen'Andriamanitra fotoana isika, hibebahantsika, hifonatsika. Mbola manam-potoana isika hanavaozantsika ny fanoloran-tenantsika ho amin'ny tompo. Ahavaozany isan'andro mba ho mendrika ny anarany izay hoentintsika isika. Fa tsy handeha araka ny fanaon'izao tontolo izao. Dia raha hananantsika zany, dia ho hananantsika ny toe-pon'i Jesosy. Jesosy izay mitomany an'izao tontolo izao io, dia honena izy. Ianao ve raha mahita ny manodidina anao, tomany koa. Malahelo an'ireo olona manodidina antsika ve isika, izay tsy mahafantatra an'Andriamanitra. Mba mitomany ve isika, manoloana n'izao tontolo izao izay tsy mahafantatra ny alehany, mihazakazaka amin'ny zavatra eto amin'ity tany ity, tsy manana inonina. Ianao nefa mahafantatra hoe reto olona reto angereo dia tena mamono fo, manao ny ainy tsy ho zavatra azo, zavatra eto ambonin'ny tany eto nefa zavatra tsy mahasoa azy akory haharitra izany.
raha manana ny fony tompo isika dia hanana fo onena sy tomany koa an'izao tontolo izao, ka tsy hangina isika fa andeha hanambara an' Jesosy hitao Nazareny handray ny filazantsara. Vanim-potoana izay itoeran'ny fangatsiapo amin'izao fotoana izao. Zavatra anankiray izay hozaraiko aminareo ity. Raha mahita ianareo angamba ireny boky marobe hoentinay ho an'ny fiangonana reny, betsaka. Fa ny zavatra misy mampitomany. Efa arian'ny olona ny Baiboly. Efa tsy ilainy intsony ny soratra masina. Ny boky teolojika maro be isan-karazany. Efa tsisy ilainy olona tsony azy fa ariany. Dia izahay no fantatry ny olona hoe mpivavaka dia aterina ao aminay ny boky. Aterina ao aminay ny boky isan'andro. Tsy milavinay mihitsy fa raisinay daholo. Dia eo ianao mieritreritra. Tena te hitomany mihitsy manao hoe dia efa tsisy ilain'ny olona an'Andriamanitra intsony zany. Fa ariany daholo ny tenin'Andriamanitra. Zany ny zavatra misy iainantsika amin'izao. Efa tsy mamy ny olona intsony zany tenin'Andriamanitra izany. Anjarantsika ry havana no mijoro ho fahazavana. Sao mitsilopolopo loatra ny jirontsika ka tsy mahatarika ny olona ho amin'ny hivavaka intsony. Sao isika efa matimaty ny jirontsika ka dia tsy mahatsilo ny lalana intsony ka tsy mahasarika ny olona hitady an'Andriamanitra intsony. Fampieritreretana ho antsika mianakavy izany. Manana andraikitra isika, manana didy isika ny hatanteraka ny tenin'ny Tompo. Tsy ny mpihainy ny tenin'Andriamanitra no marina eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy ny mandre ny tenin'Andriamanitra no marina eo anatrehan'Andriamanitra. Fa izay manatanteraka sy manao ny asany. Dia hoy Jesosy manao hoe raha tiahy ianareo ny asa ataoko no ataony koa. Raha tian'i Jesosy ianao, mametraka an'izany andraikitra tsara sady masina izany ny Tompo. Ho fiasana tsy ho mpanangona fotsiny ihany ho an'ny nofo isika ka ho tempolo fieren'ny jiolahy. Fa hanangona handray ny avy ao amin'ny Tompo, hampiasa ny tenantsika ho tempolin'Andriamanitra, hizara ny fahasoavana sy ny fiadanana izay tsy hananan'izao tontolo izao, kanefa ao aminao no men'Andriamanitra izany, andraikitra izany, hizara izany amin'izao tontolo izao. Miantso anao ny Tompo ary manankina ny fitokisany aminao ny Tompo mba tsy handiso fanantenana an' Jesosy isika. Jesosy moa tsy ho diso fanantenana naoviana, fa mba ho faly izy mahita antsika miazakazaka mialoha ny andraisantsika ny satroboninahitry ny fiainana. Fa mandalo zao fiainana zao ry havana, vetivety ihany ny ainatsika eto ambony tany. Tsisy maharitra na dia ray azy, fa sambatra izay maharitra amin'ny fanompona sy amin'ny fiazakazany fa izay ihany no handray ny satroboninahitra ny fiainana. Ilazan'i Jesosy manao hoe ry mpanompo tsara, na toky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be. Dia ho voninahitra ho Andriamanitra ray sanaka fanahy masina izay azatra amin'ny taloha indrindra ho azy mandrakizay. Raisoa ny fitahinao. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray amin'ny firaisana sy ny fimonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ko mandrakizay. Amen. Efa tonga ny mazava miposaka ny voninahiny Jehova ifambo